Ny ampiola efatra indray ireo namoy eny noho ny valanaretina COVID-19 tany amin'ny faritra Analamanga sy Boeny no nisy ireto olona efatra vaovao namoy eny ireto raha nitatrana voakaniana ao manjerim-panjakana androany alatsinainy. 5,7 araka izany ireo olona efa namoy eny vokatry ity valanaretina ity hatramin'ny andohan'ny valanaretina ny taona 2024. Nahatratra 230 am'zato ihany koa ireo tranga voamarina tamin'ireo 3,7 natao fitiliana. Mbola ny faritra Analamanga eny foben'ny valanaretina nahitana tranga vaovao miisa 720. 2 tany amin'ny faritra Diana, 4 tany amin'ny faritra Rotramangoro, 20 tany amin'ny faritra Boeny, 2 tany amin'ny faritra Sava, 2 ihany koa tany amin'ny faritra Tsimondrefana, 1 tany amin'ny faritra Vatovavafito Vinany, 20 tany amin'ny faritra Analanjorofo, 3 tany amin'ny faritra Nosy, 3 ihany koa tao amin'ny faritra Melaka ary 1 tao amin'ny faritra Sofia. 5,9 araka izany ireo mbola marary ary 4,7 amin'izy ireo dia marary mafy sy ahitana fahasarotany ny fisehoan'ny aretina. 9,20 ireo voalaza vasitrana tamin'ny 2 Martsa. Raha tambatra dia efa tafiakatra 9,904 ny isan'ireo olona voamarina fa nitondra sy mitondra ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Ny ireo 20,904 amin'izy ireo dia efa sitrana avokoa. Taoriana ahafantarana fa misy ilay endrika vaovaon'ny coronavirus avy any Afrika Atsimo mahajanga dia nandry fepetrana manam-pahefana ny toerana. Hiato mandritra ny 10 andro manomboka rahampitso 20 Martsa ny fampianarana rehetra any amin'ny faritra Boeny araka ny fanambarana nataon'ny fitiavana Ravelo Mahay prefet-ny Mahajanga androany alatsinainy. Tsy azo atao intsony ihany koa ny mikarakara fety sy lanonana isan-karazany tsy mahazo misokatra ihany koa ny tompo filomanosana sy ny moron-dranomasina araka ny nambarany. Tsy maintsy midy alohan'ny amin'ny 7 alina avokoa ny toeram-pisotroana sy fisakafoanana rehetra raha toa ka tsy azo atao intsony no mivezivezy manomboka amin'ny 10 alina. Mahazo misokatra ireo fiangonana sy ny toeram-pivavahana isan-tsokajiny saingy tsy tokony hihoatra ny 200 ny olona mbory amin'ireny toerana ireny ary tokony hajaina ny fepetra sakana isan-karazany. Ankoatr'izay dia mikatona tanteraka amin'ny faritra hafa ny faritra Boeny. Tapaka ny sidina anatiny makany toerana, tsy misy sambo afaka mifamezivezy mampitohy ny faritra Boeny amin'ny faritra hafa. Tsy misy intsony ny fiaran'olon-tsotra sy ny fiara fitateram-bahoaka mahazo miditra ny toerana ary resy ny sakana ara-pahasalamana eny Ambondromamy. Io alatsinainy atoandro io no nigiado natao Bahir Dar any Etiopia ny ampahany betsaka amin'ireo délégationna malagasy atrika ny lalao ifanandrina ny barea amin'ny Etiopia. Noho ny fahataran'ny fahatongavam-pilalao sasany dia nahemotra rahampitso talata ny fanaovana fitiliana ireo délégationna. Nisy kosa ny fanazaran-tena araka ny programa efa voafaritra ny tolak'andro tamin'ny 4 teo eo araka ny voanapitain'ny mpanazatra ny alahady teo dia 13 no isan'ireo mpilalao voanjo farany ho amin'ireo lalao roa ireo. Ankoatr'ireo mpilalao 10 raha lana tsona tamin'ny ora farany dia afaka handray anjara amin'ny lalao ihaona ny Etiopia sy Niger ihany ireo mpilalao avy eo amin'ny Ligue 1 sy ny Ligue 2 ao la France rehefa nanaiky ny tsy iboan'izy ireo 7 andro ny fitondram-panjakana frantsay aorony ny fivoany ny Eropa. Anisan'ny efa tonga tany Bahir Dar miaraka tamin'ireo namany araka izany lalaina nomenjanahary Ibolide sy Matias Andriamamy ary Jérôme Mombris izay efa saika tsy natenaina ny fahatongavany.